sekoly tokana eto Madagasikara manome vatsim-pianarana ny mpianatra taona voalohany sekoly USSUP. Roa taona dia manolotra tsy mitsahatra ny vatsim-pianarana io zahay a, zay no ataoko hoe sekoly tokana eto amin'ny sehatra tsy miankina, mahazo daholo ny taona voalohany fa tsy misy fepetra, zay no ny voalohany. Faharoa ny fisokafana sy ny fanohizana ny formation à distance na ny téléenseignement ho an'ireo mpiasa zany te hanao reclassement professionnel, indrindra mpiasa-panjakana zay manana ny efa ela niasana ka mba te hisondrotra eo amin'ny asa ny aka ny mari-pahaizana licence, dia herintaona ny faharetan'ny fianarana ary isaka sabotsy no mianatra ety amin'ny ivitoerana eto Behoririka ampitany station Lalàna USSUP, Institut supérieur privé professionnel.